Faly-miarabantsika tsirairay avy indray atratsy ty zoma fa 7 volana mety misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fa afaka mandray ny teny amin'ity maraina ity. Mialohan'ny dirantsika ny amin'izany nefa dia hivavaka isika. Tompo-Andriamanitra eo mbola misaotra anao indrindra, mbola manome anay tombotsoa, tombonandro ahafahanay manaraka ny teninao. Tompo, foazany fomam-pananay andrenao ary aoka ho tanolonaka hitsirian'ny teninao ny fonay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe vatolampy famonjenantsika. Nalaina amin'ny Isaia 29:4 manao hoe matokian Jehova mandrakizay fa Jehova Tompo no vatolampy mandrakizay. Amen. Hiasa mahery ao anatin'ireo mpanompo no fidin'izay Andriamanitra mba tonga fitsarana lehibe eo amin'ny tafiky Satana. Ny olona ekeny anatanteraka ny asany dia tsy maintsy olona fitsipika, olona be herim-po, olona entitra ary olona marina. Tsy azo omendanja ny fombafomba sy ny lova-tsofina ary ny fotom-pampianarana na dia avy amin'ireo izay verina olona ambony sy tsara laza aza raha tsy entina ho sedraina eo amin'ny lalàna sy ny tenin'ny voavolombelona aloha. Tsy nanaiky lefitra tamin'izany fizahan-toetra izany ireo papa, ireo religiosa tsy fantany fa ho ravatra eo ny fahefany raha manao an'izany izy. Hiarovana an'izany famarinana lehibe izany no nitoloman'ny Lotera tamin'ny fomba entitra sy feno fahasahiana. Nanakoako an'izay rehetra mpiaro ny fahamarinana mandalo fitsapana sy fakapanahy ny teniny mijoroa tsara fa hoy izy hoe fa Jehova Tompo no vatolampy mandrakizay. Teo anivon'ny rivodozan'ny fanoherana sy ny fahatezerana ary ny fankahalana izay nila nafitra azy dia nahita fialofana tao amin'ny Kristy ilay mpanavao fivavahana. Tao amin'ny Kristy irery ihany no nahitany fiadanana sy hery ary fiarovana. Izany koa no fanandraman'ny kristianina tsirairay avy. Eo anivon'ireo fiovaovana sy korontana eto amin'izao tontolo izao dia toetra mafy, dia mitoetra mafy ilay vatolampy famonjenantsika. Efa notafiany tafiky ny tany sy ny elo mitambatra izany nandritra ny taonjato maro no efa nanaovan'ireo mahiran-tsaina drafitra sy nezan'ireo be sanjy hanongotra an'io vato fehizoro io mba hametrahany fototra hafa hanorenana an'izao tontolo izao ny finoany. Saika naomby tamin'izany asa feno fitenenan-draty izany ny fahefana papaly. Kanjo natsakan'Andriamanitra i Losifera mba hiantsoantso andro aman'alina eo ampanorenany ny mandany Ziona. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Kristy Jesosy. Mitoetra tsy azo zongozonina ilay vato fehizoro, ilay vatolampy mandrakizay eo anivon'ireo fisavorovoroana sy ady eo amin'izao tontolo izao dia mbola manome fitsarana ho an'ireo izay trotraka i Kristy sy ranonaina ho an'ny fanahy mangetaheta. Manakoako hatramin'ny taloha ka manjaka ankehitriny ny teniny amintsika manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raha fitinina ny mofinainantsika androany dia tsy misy tokoa lalana sy fahamarinana sy fiainana raha tsy Kristy irery ihany ary izy no vatolampy famonjenantsika. Izy no efa nanao fototra ny fahamarinana rehetra ary aoka antsika ho entitra ho amin'ny marina, ho entitra olona ho fitsipika izao sy ianao, olona be herim-po tokoa, olona entitra hitazona amin'ny fahamarinana ary olona entitra handeha amin'ny fahamarinana. Fantatsika fa izany no nijoroan'ny finoantsika ary izany no nijoroan'ireo mpanavao fivavahana rehetra tany aloha tany, mampanjaka ny mariny, mampanjaka ny foto-kevitry Kristy ary Kristy mihitsy no ho vatolampy finoantsika tsirairay avy. Afaka saotra anao zay ray hony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Saotra anao mbola mampiverina ho anay indray ao anatin'ny fototra dia anao sy ny fahamarinanao. Tompo ampianaro izay mba tianao ny marina mandrakariva manomboka amin'ny zavatra kely ka mba ho zatra tia fahamarinana izahay satria fantatray
fa ny fahamarinanao no hanafaka anay amin'ny zavatra ratsy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tonoina sy angatahanay aminaran'i Jesosy. Amen. Sapiaro